Miarabatoko lasy tompoko fahaviary manasanao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany eto amin'ny TV Plus Madagasikara. Fitiavana taony no manaraka manolotra amiko ny vaovao izao alina izao miarabanao ihany koa. Miarabanao Abraham Razafy miarabantsika rehetra ny tokantrano manaraka ny fampahalaam-baovao mivantana amin'izao alina izao. Ie mivantana tokoa vaovao amin'izao alina izao araka nitatsika teo ny lohateny vaovao izao alina izao ary mbola faritany telo amin'ireo enina treto no namoaka ny valim-panadinana baccalauréat 2024 mbola ny zoma ny 12 aogositra ho avy izao no tanterana ny fanapahana ny noty farany ambany ahafahana fanadinana baccalauréat raha ho an'ny faritany Antananarivo manokana. Tsy misokatra ny zotra an-tarivy TPC raha ampitso alakamisy oson'ny fisokafan'ny alahady 17 aogositra lasa teo izay andro natokana isiany kojakoja sy ny fanadiovana faobe raha nitatitry ny sekretera mpanjakana ny didiny tanàna Voasy ny toeram-ponenana. Voninahitra ho an'ny firenena malagasy ny nandre ny fihaonana tampony SADC sy ny mahafoloa izany fikambana izany hoy ny filoha nasionaly ny KMF Knoe na ny komity manaramaso ny fiainam-pirenena androany mila mahay mandray izany tranga fanararoatra nefa ny mpitondra fahatsoroana fotsiny tahaka ny natao hatramin'izay hoy ny KMF Knoe. Amin'ny taranja baolina kosa indreto ny CFM no namola vola sy mampiakatra ny entandreo mpilalao eto an-toerana amin'ny alalan'ny fifaninana am-pirenena PFL ka tsy tokony adino ny ezaka ataon'izy ireo ny filohan'ny itsakilan'izay nambaranty farany fa efa nisy ny fifampirarahana natao tamin'ny FMF sy ny délégation any an-toerana mikasika ny prise-monnaie izay efa azony bary amin'izao tafakatra mpahifadalina izao ho ny 10,000 izany dia ho an'ny mpilalao sy ny staff teknika ny 10,000 kosa dia ho an'ny fédération malagasy ny baolina kitra. Vaovao politika no amboantsika ny fiarahana amin'izao alina izao mila mipetraka ho filamatra sy modely amin'ny fampiarana ny fenitra fototra mifeny SADC Madagasikara mampitarika ity vondrona ity azy ho ny vovona ny firaisan-kina tamin'ny ity androany ity. Ankoatra ny fampanjakana ny demokrasia sy ny tantandalana ny fanaovana fifidianana madio sy mangarahara ary fanajana ny zon'olombelona dia anisan'ireo fenitra mifeny SADC ny fahafahana miteny sy ny fanajana ny fisian'ny fanoherana sy ny atoko mpanohitra ary ny fahalalana ny asa fanaovan-gazety. Anisan'ireo tsy mbola voaady eto Madagasikara nefa ireo fenitra telo farany ireo raha ny zava-misy amin'izao hoy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana tsy ananketsony ny faneriterena sy ny fangejana tao amin'ny mpanohitra araka izany ny vovonana firaisan-kina efa nisy hoy ny filoha teo aloha ny fifampiresahan'ny vovonana tamin'ny solotena ny SADC nentina nampahafantarana ny zava-misy teto Madagasikara ary mampirisika ny amin'ny fanoherana anoratra taratasy ofisialy mahakasika izany ny SADC raha toa ka tsy mbola misy ny fanajana ny fisian'ny fanoherana araka ny tatitra hoentiny mamitihina Andriamilolona sy Eric Ranevson. Mbola misy ampahany betsaka amin'ireo fenitra fototra feny SADC no tsy ampiary ny Madagasikara hoy ny avy amin'ny vovonana firaisan-kina androany. Zava-dehibe mantsy ireo fenitra ireo ahafahandreo mpikambana anatin'ny SADC misitraka ireo fifanankalozana maro lafy dia ny amin'ny lafiny ara-toekarena, ara-tsosialy ary ara-politika. Hatreto mbola ho voasokajy anatin'ireo firenena voageza amin'ny lafiny fanajana ny fisiany antoko-panohitra sy ny fahafahana miteny ary ny fahalalana asa fanaovan-gazety i Madagasikara ho hiatran'ny vovonana firaisan-kina. Milazainy Madagasikara araka izany ireo fenitra fototra feny SADC ireo i Madagasikara no tokony fitaratra amin'ny fampiarana izany manoloana ireo firenena rehetra mpikambana eo anivon'ny SADC. Isika izany zao manomboko izao dia tena tokony hanaraka tsara andreo fenitry ny SADC na le hoe protocole ny SADC. Dia anatin'ny protocole ny SADC mizatra maromaro ao ny fanajana ny zon'olombelona sy ireo zo fototra maha-olona ny olona, ny fanajana ny demokrasia sy ny tantandalana, ny fanajana ny fahafahana manao gazety na ny liberté de presse, ny fanajana ny fahafahana miteny sy mivory ankalalahana, ny fanajana ny fisian'ny fanoherana sy ireo zon'ny mpanohitra ary indrindra ny fanaovana fifidianana madio mangarahara malalaka sy andraisany rehetra anjara. Zay zany principe zay, tsisy azo diavina mihitsy zay. Dia zay mahatonga ana eto zao hoe ny fanajana ny zon'ny mpanohitra sy ireo fahalalahana
fahafahana manao gazety en liberté d'expression d'express zay mahatonga anareo tokoa dia misatatra an'ilay zay zao ka mitodika manokana ny chairperson SADC zay eto Madagasikara. Ny chairperson SADC zany tokony modely ampiseho amin'ireo firenena hafa ary anoratra makany amin'izy ireo zay zay ny zavatra ny fanarahana io malitro satria nisy ny teny mihitsy hoe avy any amin'ny ministeran'ny affaires étrangères hoe agenona akory zany enina daholo reo nandefa olona nakaty aminay ireo ary niresaka taminay ireo. Tsy anaiky intsony ny fanakatsakanana sy ny tery atao amin'ny fanoherana ny vovonana firaisan-kina raha nambaran'izy ireo hatrany. Efa nisy ny fifampiresahana ny vovonana tamin'ny solontenan'ny SADC ka nanomezandreto farany toromarika ao arahana raha toka tsy mbola voajo fisiany ny fanoherana io raha ny fanazavana. Dia nanaiky izy hoe tsy anaiky intsony zany izay atao amin'ny fanoherana amin'ireny intimidation sy fanakatsakanana atao ireny. Noho izany dia ho asehonay ato amin'ny fanoherana manomboka izao ny zoan'ny mpanohitra ka iarahana mahita eo ny anajanona tsy anajanona ny chairperson azy. Ny araban'ny Madagasikara amin'ny fitantanan'ny SADC anatin'izao fotoam-piasana manaraka izao ny avy amin'ny vovonana firaisan-kina. Tsy misokatra ny teleferika raha-pitsoa alakamisy oson'ny fisokafana ny alahady lasa teo izay andro natokana isiany fikojakojana sy ny fanadiovana fahoberany tatitra ny sekretera-mpanjakana miadidy ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana. Ny ohatranoho ny vinavina nisan'ireo olona nandeha ny zotra Antariby raha ireo efatrandro lasa nisokafana nojerena ohatrany teo anifon'ny SNVH hatreto dia tsy mbola misy fandraisany amin'ny Jirama ny fampandehanana ny zotra Antariby fa mbola nivondrona mpiary herinaratra manokana ihany ny fidirana anatin'ny kabina amin'ny gararainy matetika anton'isy ny fijanona tampoka eny ampiondrana na ny fisian'ireo olona tsy manara-dalàna mbola mini miakatra ihany raha ny nambarany atrandry Gracia Andrea Tsitoerana Ivrasata. Tsy mbola misy fandraisany amin'ny fahatapahan-jiro avy amin'ny Jirama ny fijanonana tampoka ny zotra Tariby eny ampandehanana. Amin'ny mahazotra Tariby azy dia raha misy kabina iray misy olana na mijanona dia tsy maintsy misy fijanonana avokoa ireo kabina eny ampandehanana saingy tsy maharitra ela izany hoy ny sekretera-mpanjakana misana ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana. Nanazava ihany koa ny tenany fa miankina amin'ny fitsiokan'ny rivotra ny hafainganam-pandeha ny zotra Tariby. Mba hiarovana ny olona dia any amin'ny 90 km rehefa tsy tokony miasa intsony fa mba isian'ilay confort dia eo amin'ny 70 rehefa miakatra ny 45 km ny rivotra dia ahena 1 metatra seconde isan'ny seconde ny vitesse ny appareil dia arakaraka ny fiakatra izay fa rehefa tonga amin'ny fenitra 70 izy dia ajanontsika ny appareil satria lasa heninao tsara ilay rivotra ao anatin'izay zay safidy zay dia atsika ovaina zay manaraka fa zay ny norme zay no andraikitra taona izao milaza amin'ny olona hoe tsy tokony taitairitsika mikasika ny raha misy arret tapaka eny ambony eny fantatrareo zay ny antony tsisy afa-tsy zavatra anankitelo nefatrareo misy kabinina tsy maintsy najanona satria tsy mety na poketra fantatrareo zay mety misy olona sahirana amin'ny fivoahanao faharoa mety misy olona nanindry any amin'ny bouton iny tany hoe nasia course dikan'izay rehefa azon'ny opérateur zay na ny conducteur dia ajanona aloha le appareil rehefa tonga eo le kabina zany zany efa fantatsika zany fa ezahana ho fohy mba tsy hitrango zay. Mitovy amin'ny fitaovam-pitaterana rehetra ihany ny zotra Tariby ka tsy maintsy misy ny fitsirihana sy fikojakojana tao. Misokatra isaky ny alatsinainy hatramin'ny sabotsy ny teleferika fa ny alakamisy 20 aogositra kosa dia isy fikatonana manokana ho solo ny fisokafana ny alahady 17 aogositra lasa teo. Ny alahady dia tsy misokatra fa natokana ho andro fikojana vahobe sy fanadiovana. Ny sabotsy kosa dia maro ireo olona ka nahemotra amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 10 ora ny tapany maraina ary amin'ny 3 ora ka hatramin'ny 5 ora hariva ny tapany hariva. Amin'ny lakamisy izao dia tsy hiasa ny TPC satria le solon'le alahady teo. Le alahady teo tsika nisokatra dia mba mangataka ny mpiasa ireo sy ny fanaovana contrôle lakamisy tsika tsy hiasa zoma sabotsy indray tsika mifitra ny programme normal lahady mijanona toy herinandro iray amin'ny herinandro ambony iny latsinainy hatramin'ny sabotsy lahady mijanona dia ohatr'izay foana no ataontsika. Ny ohatra noho ny vinavina nisan'ireo olona nandeha ny zotra Tariby raha ireo efatrandro lasa nisokafany no jerena hoy ny teo anivony SNVH. Raha ny fampandehanana adiny 4 isan'andro dia eo amin'ny olona 5,000 no ny vinavinaina
saingy tafiakatra maherin'izay raha nambariny hatrany. Ako ny fandraisan'ny Madagasikara ny fiona tampony SADC voninahitra ho an'ny firenena malagasy ny nandray ny fiona tampony SADC sy ny mahafilo izany fikambanana izany ho ny Front National ny KMF CNOE ny komity manaramaso ny fiainam-pirenena. Mila mahay mandray izany otranga fanararotra kanefa ny mpitondra fa tsy manofo fotsiny tahaka ny natao hatramin'izay hoy ny KMF CNOE marobe ireo fiara-miasa azo atsaraina ao anatin'ny SADC ahafahana mampandroso ny firenena mikasika ny lalam-pifidianana kosa dia manoloana ny fakakevitra nataon'ny CENI tokony raisina avokoa ny hevitra rehetra sy anovana ny anatsarana ihany koa ny lalam-pifidianana fa tsy asiana fanavakavahana raha ny tatitra noentiny KMF CNOE hatrany Sibelandre Mazava sy Ivra Sata. Manao tombana manoloana ny zava-bitana nandritra ny taona maro ny joroany KMF CNOE izay firaisamonim-pirenena manaramaso ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny indrindra fa ny fifidianana. Mikasika ny fandraisan'ny firenena SADC anefa namafy ny filohany fahazava-poana ny afilohan' izany fikambanana izany raha tsy raisina avokoa ireo tranga fanararoatra mahampikambana sy mahafilo any Madagasikara. Voninahitra lehibe ho ny firenena ny fandraisana ny SADC. Ny apetraka fotsiny zany hoe tokony ahayana raraotra an'izay atao hoe fandraisantsika na ny fitariantsika ny SADC zay zany isika. Tsy tokony hagnonofo koa nefany satria tsy hoe rehefa mitarika ny SADC sika dia tsy maintsy hoe to daholo ny force ny SADC ny asa ataon'ny SADC rehetrarehetra fa isika ny tokony ahayana raraotra inona ny ataontsika opportunité zay tokony raraotsika amin'ny fotoana zay hitaretantsika azy satria aza adino fa isika malagasy dia isan'ny firenena atao hoe mahantra amin'izao fotoana zao. Ny olona mahantra matetika rehefa hanala ny fahantrana ao aminy ny ataony matetika dia miandry tolorana ka tsy tokony hiandritsika fa tokony andiny tenatsika isaisira an'ilay opportunité zay misy. Anatanteraka fahan-kevitra momba ny lalam-pifidianana ny CENI ary anisany akana hevitra ihany koa ny KMF CNOE mila jerena iray manontolo mihitsy ity lalam-pifidianana ity ary raisina avokoa ny hevitra rehetra ho iatran'ny KMF CNOE. Raha io lalam-pifidianana amin'izao io manomboka any amin'ny andiny faharoa sy fahatelo tsika dia fa misy manokatra ady hevitra le hoe iza no mpifidy sy le hoe iza no afaka milatsaka ho fidiana. Io nga dia efa misy ady hevitra raha nandiresaka tsika ny fifidianana filoham-pirenena farany teo dia le hoe nahita tsika zao misy le hoe le binationalité. Donc any amin'ny article ambonimbony any mihitsy zany dia efa mipetraka le izy. Dia zay mahatonga anay netrehitra hoe rehefa anatsara ihany dia andao jerena manomboka any amin'ny voalohany mihitsy ka hatrany amin'ny farany. Dia inona no takin'ny situation na takin'ny contexte misy amin'izao fotoana zao dia ino no atsaraina satria ny tamintsika dia mba asian'le hoe le fifidianana mivoaka eo dia le fifidianana tena hoe ivoaka ny tena marina amin'ny safidiny vahoaka. Zay zany ny faniriana tsy misy ny fanaperana fa najanajany misy ihany koa natao hoe kaikaiky ny marina. Miatrika atrikasa mandritra ny telo andro ireo mpihavana amin'ny KMF CNOE anaovana ny tombana sy jerena ireo tetikasa tokony atao ho an'ny taona manaraka. Pejin'ny fampianarana dia mbola faritany telo aloha hatreto no namoaka ny valim-panadina na valiny baccalauréat. Mbola ny zoma 12 aogositra ho avy izao vao tanterahana ny fanapahana ny noty farany ambany ahafahana fanadinana baccalauréat ho an'ny faritany Antananarivo manokana any amin'ny farany herinandro araka izany no vinavinaina ivoaka izany valim-panadinana baccalauréat izany raha ny fampitambavao anisan'ireo faritra efa namoaka izany tao Mahajanga omaly nahitana fianany 2.20 isanjato ny tapahafahana tamin'ity taona ity 7.50 isanjato izany 7.40 amin'ny roapolo kosa noty tsara indrindra ho an'ny voalohany amin'ny fampianarana ankapobeny izany sy raha 8.5 amin'ny roapolo no tsara indrindra ho an'ny voalohany amin'ny fampianarana teknika ho an'ny faritany Mahajanga hatrany Mamitina Andriamololona. Faritra fahatelo taorian'ny fianaran-tsoa sy atsiranana namoaka ny valim-panadinana baccalauréat i Mahajanga omaly ariva no nivoaka ny valim-panadinana ofisialy rehefa nanaraka ny ventra rehetra ho ny filohan'ny université nahitana fienany ny tany fahafahana fanadinana miontra ny tamin'ny taondasy araka ny tatitra. Eo amin'ny 5.50 faingo 7.70 isanjato zay ny pourcentage moa zany satria ampitsaivana ihany fa raha nisan'ny candidat
izay nisoratra anarana dia 24 773 teo dia ny afaka moa 14 808 izay manome ilay salanisa 59,77%. Raha jerena ny eo amin'ny bac enseignement général dia 23 000 amin'ny candidat 23 560 dia 13 768 izay no afaka izay manome ny salanitra 7 faingo 4,700 ary ny bac technique 1213 moa ny candidat nisoratra anarana dia 1040 no afaka manome ny salanisa 5,70 faingo 4,70 isan-jato. Ambony ny noto ho an'ireo nazy ny voalohany tamin'ny fanadinana ho an'ny faritany Mahajanga. Saminazy mention très bien avokoa ireo mpiadina ireo. 7,0 faingo 7 amin'ny 20 ny noto tsara indrindra ho an'ny voalohany amin'ny fampianarana kabeny. Raha 8,0 faingo 5,20 amin'ny 20 ny noto tsara indrindra ho an'ny voalohany amin'ny fampianarana teknika ho an'ny faritany Majangatrany. Ho an'ireo faritra hafa kosa indray dia androany alarobia 20 aogositra no nanatanterahana ny fanapahana nota farany ambany ho an'ny Toamasina. Andrasana an'io noho izany ny valim-panadinana raha ny fanazavana. Mbola ny zoma 20 aogositra ho avy izao kosa vao ho tanterahana ny fanapahana ny nota farany ambany ho an'ny faritany Antananarivo. Any amin'ny farany herinandro araka izany no vinavinaina ivoaka ny valim-panadinana raha ny fampitam-baovao voaray. Manasantsika indray anaraka n'ireo resabe. Ny pejy midi Madagasikara vola be 2,80 faingo 7 tapitrisa ariary no azo ny mpilalao Barea tsirairay izay mandray anjara amin'ity tranona 5,20 sy 2,000 ity. Ny Barea-ny Madagasikara tafakatra amin'ny fandresena ampahefa-dalana tranona 4,20 sy 2,000 dia azo vola mitentina 5,4 dolara eo. Araka ny fizarana ofisialy 9,000 ny vola ho an'ny mpilalao sy ny staff, izany hoe 7,2 dolara, 7,100 ho an'ny federasiona malagasy ny baolina kitra na ny FMF. Raha 13 ny mpilalao no mandray ny vola dia tokony ahazo eo amin'ny 2,80 faingo 7 tapitrisa ariary avy izy tsirairay. Raha tambatra amin'ny staff eo amin'ny 30 ny olona rehetra dia tokony 7 faingo 5 tapitrisa ariary eo inisanisany. Manantena izay fa tena ho azon'ny mpilalao tsirairay marina ity vola ity satria izy ireo no tena nampiasa hery sy nanao ny ezaka teny an-kianja ho an'ny Madagasikara. Tsy tokony hisy olona nararoatra sy akatombony amin'ny vokatra sy ny fahasahiranana izy ireo. Ny pejy pencil.mg vonana firaisan-kina sy anaiky intsony ny faneriterena na ireo intimidation ny mpanohatra. Ny fitantanana ny vondrona SADC fifanarahana maro no nosiniavana Madagasikara tamin'ny dirana tao anivon'ny vondrona SADC. Isan'izany ny fanajana ny zolombelona sy ireo zo fototra mahaolona, ny fanajana demokrasia sy ny tany tandalana, ny fanajana ny fisian'ny fanoherana sy ireo zony ny mpanohatra, ny fanaovana fifidianana madio sy mangarahara. Raha toa kosa ka tsy manaja ireo teboka ao anatin'ny fifanarahana amin'ny SADC ireo, ny filohan'ny SADC dia atao mibaribary ho fantatry ny filoham-panjakana rehetra ao amin'ny SADC ny zava-misy hoy ny vovonana firaisan-kina. Ny pejy News Mada, razana lehilahy iray no hitan'ny olona teny amin'ny rano manamorona ny Maremasay ho Malmaraina. Tonga ny zava-misy ny avy anivon'ny polisy miasa eo amin'ny rond-point Andranombe-Vava sy ny CSP 8 Analamahitsy ary ny brigade criminelle. Ny pejy Arfina Relso, tonga eny antoerana anaovana veloma ny ben'ny tanàna Rakotondrazaka Toky ny filoha Marc Ravalomanana sy ireo fianakaviam-beny ny Antoko-Timo. Ny Antoko Alpha ofisialy amin'ny alahelo lehibe no ampandrenesanay Bureau national ny Antoko Alpha Fanodimandry alina nisy namanay vice-président national Remato Ravonsoa Jean Galbert no ny aretina efa nahazo azy volana maro. Eto izay dia maneho ny fiaraha-miora tanteraka amin'ny fianakaviana indrindra ny vady aman-janany. Lazaina eto ihany moa ny fandaharam-potoana. Ny pejy Dinosy Kisibasa nitsoaka vidy-tsakafo tamina hotely ilay teratany frantsay 20 taona ka nitsoraka tany anaty rano ary tsy hita popoka ny 20 aogositra tany Tomasina.
Najany teo ambany tetezana ny moto nentiny ary nitsoraka tao anaty rano izy ka tsy niverina intsony. No tao an-trano izy ny ampizo ariva ary nodaroany vadiny teratany malagasy vao 17 taona. Teo no nisamborana azy. Efa voasambotra izy no tafatsoaka ary izao voasambotra izao indray. Ny pejy vaovao malaza eran-tany andravoangy-tsena tena hoe leo milaoka atody ny piatsena takany ny alika. 2,000 ariary mahazo 4 salantsalany na 5 kelikely. Peltaraina ny mpiomby satria dia tafalatsaka ambany dia ambany ny vidin'ny atody noho ny abetsahany tolotra. Ny provansy kojakoja ilaina nefa misiriziry. Fiakarana aza no hita. Ny mahagaga koa dia mbola 500 ariary ka hatramin'ny 500 ariary foana ny vidin'ny lasopy atody eny amin'ny gargoty rehetra eny. Ny œuf sur plat 500 ariary koa tsy nisy fidinana. Fandarana manokana eto amin'ny TV Plus Madagascar. Ny alarobia 20 aogositra 2024 aorian'ny fampalalam-baovao anasana ny Razafindralamina nomenjanary Alexis Joly na Joly Pitsabo iresana mahakasika ny fitsaboana fery sy fitsaboana taolana tapaka. Divinao, koafinao, maraina toandro hariva na indray mandeha isanandro. So sitranao zany misy io. Ratsy le vatan'le olona no saboiny. Satria efa ao anatin'ny vatany ao le mikrobany igny ny aretina igny. Mety n'olona io diabetika. Mety io ligny fery igny misy lasa mitarika mikrobany amin'ny vatany ka raha tsy saboinao ny vatany rano manontolo dia so sitranao izy. Zay zany ny antony nitondranay fanasitrana ny fery. Ary faharoa magnaraka anazy misy fanafody atao aty ivelan'le fery. Zany hoe mitroka, ny loto sy mamehy ivoahany le nana io na ivoahany zavatra maloto tao anatin'le fery. Faharoa misy menaka raraka apetaka eo amin'ny fery ampiakatra an'le nofo. Dia raha ohatra ka misy azo etezana dia etezana. Fa zay ane teneniko anao fisaboana dia azo lazaina misy fitiavana. Fa misy hatramin'ny sasakilaony nofon'olona reny esorina efa maimbo efa tsy zaky. Azadinonary aorian'ny fampalalam-baovao ny alarobia 20 aogositra 2024 eto amin'ny TV Plus Madagascar. Resaka fitsaboana fery sy fitsaboana taolana tapaka no resana mandritra ny fandarana manokana rehefa avy eo rahanao amin'ny Zora Barjona. Rivo coachany société Somiato dia tonga indray tery zalany 3e édition ny foot asset izay karakarain'ny TV Plus Madagascar ty. Manentana antsika rahalahy rehetra mba ho avy lalao. Mahafinaritra ny karakaran'ny TV Plus Madagascar. En plus n'izay mbola 3 millions d'ariary koa ny loka izay omenany izay no champion amin'ity taona ity. Ka tongava zalahy andao andaka indray. Zay ny adversaire-nareo efa akaikikaiky ty ny faran'ny fisoratana anarana ny inscription fa tongava zalahy fa mahafinaritra ny lalao eny akanja ny fotoana. Fanantsika rehetra tasy tenan'ny société CTA et RFC andray anjara amin'ny lalao izay karakaran'ny TV Plus foot asset 3e édition etsy amin'ny Elzeko. Manentana antsika rehetra tongava zalahy nareo société hanoratra anarana amin'ny tournoi io fa miandratsika eo le telo tapitrisa dia izay ny adversaire-nareo. Izay avy ato amin'ny société Fidemat dia manentana anareo mba handray anjara amin'ity tournoi andao andako ity. Izay ao zao dia mandray anjara aminazy ka miomana sy eo adviana. Izay avy eo amin'ny Université Catholique de Madagascar na UCM dia andray anjara voalohany amin'ity andao andaka. Andian'ny fahatelo moa izy ity izay tanterahiny eny amin'ny Elzeko Plus ny 6 septembre ho avy izao. Ka manentana antsika raha entreprise ianao dia manentana anao soratra anarana mba hiara hibona aminay eny zany mba katsapany kely eny sy hiara hifaly sy analazy eny tsika. Fa nefa ao anatiny ihany koa ny lalao nefa hiadina ny amboara dia manentana ny fahatongavantsika rehetra na mpilalao ianao na mpanohana na mpiasa ao amin'ny orinasa tohany l'équipe anao. Andao andaka. Malalaka tsara ny gradin ety amin'ny Elzeko Plus bypass dia tianareo ilay manao an'ilay hoe
afaka mitsangana afaka mipetraka mahalalaka tsara ny toerana ny kianja ary fomba tsara manaraka ny fenitra iraisam-pirenena ny kianja ety amin'ny LGCO. Ny fahaenina ny fafito ny volana septambra no ikatroantsika ety amin'ny LGCO plus dia ny fihazakazahana misoratra anarana mialohan'izay fa 30 ny volana aogositra ny fara fisoratana anaraka sao dia ho tara na ho an'ny eto Antananarivo zany orinasa eto Antananarivo na orinasa ivelana Antananarivo satria maro ihany koa nareo any amin'ny faritra no maniry te handray anjara roa andro monja no hanaovantsika an'izy io weekend io izany hoe ny sabotsy sy ny alahady. Ny sara fisoratana anarana dia mora ary mirary dia mirary 3 hetsy ariary nefa ny loka goavana miandrinareo dia toy ireto manaraka ireto. 3 tapitrisa ariary ny loka omenany izay mandrobaka amin'ny tinda ao an-dakanjiany fahatelo ity miampy ny trophée miampy médaille. 2 tapitrisa ariary kosa ho an'izay mihitsany izany hoe ho an'izay resy amin'ny finale tsy mody maina kosa nefa ny mahazo an'izay 2 tapitrisa ariary izay mahazo trophée mahazo médaille ihany koa mari-pahatsiarovana ho an'ny ekipa tsirairay mandrafitra. Nareo sisa anandrasana afaka maka vovokaina tsara dia n'izao maka bahana kely amin'ny kotrana amafisy tsara ny kotrana hiatrehana an'izany tournoi mafy be ndao andaka ny TV+ Madagasikara izany. Ndao andaka re! Vao manodidina ny tontolo iainana lasady ny fanjakana malagasy ireo olona lasibatra mivantana amin'ny fivavahan'ny toetrandro raha ny nambaran'ny fikambanana iraisam-pirenena iray nanao fanadihadiana manokana mikasika ny fifindramony ireo tokantrano any atsimo vokatry ny haitany sy ny anoanana manodidina ny 9 alina ireo olona voakasika tamin'izany ka ny ankamaroany dia avy amin'ny foko Antandroy avokoa namakivaky lalana mirevy dimanjato 9 kilometatra mankany amin'ny faritra Boeny izy ireo kanefa mbola tsy nahazo fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana mbola lasibatry ny fanikiliana ihany koa rehefa tonga any an-toerana raha ny fanadihadiana hatrany tateriny Eliza Hermanina. Anisan'ireo sokajin'olona voakasika mivantana amin'ny fiovaovan'ny toetrandro ny ponina ny Tsimonnosy fa indrindra ny foko Antandroy voatery ny findramonina ireo tokantrano vokatry ny haitany sy ny hanoanana miparitaka mitady fifindramonina avokoa ireo tokantrano ka ny faritra Boeny no tena anisan'ny vatanan'izy ireo teo anelanela ny taona 2024 hatramin'ny 2024 manodidina ny 9 alina ireo olona tany atsimo nihazo ny faritra Boeny namakivaky 600 kilometatra voarakitra anaty ny fanadihadiana nataon'ny Amnesty International ny fahasarotany dia sy ireo olona nisedrainy ny foko Antandroy izay voatery ny findramonina vokatry ny faisana ateraky ny fiovaovan'ny toetrandro. Maro tamin'ireo fianakaviana no tsy nanana fahafahana nandehanana ka voatery ny indrambola sy namaro-pananana. Ny sasany kosa tsy maintsy nijanona teo anelanelany nitady asa ahafana misakafo ka eny an-tsena na anaty ala izy ireo no matory. Vehivavy iray ihany koa no voatery ny iray ara-nofo tamina mpitatitra fiara fitateram-bahoaka osolo ny sarandalana. Betsaka ireo niaran'ny fanararaotana nandritra ny fifindramony ny foko Antandroy hoy hatrany Amnesty International. Kanjo rehefa tonga tany amin'ny faritra Boeny tsy nisy fandraisana tanana nataon'ny fanjakana azy ireo raha ny fanazavana hatrany. Ny sasany amin'izy ireo ary noroasy ny tompon'andraikitra ambony tao an-toerana tamin'ny toerana nipetrahany. Manentana ny fanjakana malagasy andray fepetra manoloana ny fiovaovan'ny toetrandro sy ametraka paikady hijerena ny fifindramony ireo ponina Antandroy izay tokony atao laharam-pahamena ity fikambanana iraisam-pirenena ity. Ny demokrasia mivantana no arahantsika manaraka eto ary mbola ny resaka teleferika hatrany no nibahana tamin'ny faneho-kevitra ireo mpandray anjara atao anatin'izany fandarana izany. Demokrasia mivantana fandarana mivantana amin'ny Radio Plus 100.2 FM isanandro amin'ny sivora sy sasany maraina. Ny malagasy dia tokony tsy hifanakihana fa ny fandraisana andraikitra no tokony raisan'ny tsirairay. Ny filoha efa tena miezaka hoy Madame Vohirana avy any Ambohipo. Tsika malagasy tsy tokony hifanakihana lavo fa efa hita hoe efa miezaka ilay filoham-pirenena. Fa dia hoe manakihana foana fa tsika zany raha anakihana dia tena voalohany fa raha samy mandray andraikitra dia mety androso ny firenena. Demokrasia mivantana. Hoy kosa Monsieur Mamy avy any Amparafara-vola ilaina ny teleferika fa mbola tsy lahara-pahamehana raha eto amin'ny firenena. Tokony ny sakafo hoan'ny vahoaka aloha no katsahana. Dia resaka teleferika moa tsisy laza hoe tsy ilaina
ilaina tokoa ny teleferika ary tsisy maharatsy ny resaka fotodrafitrasa zany fa saingy kosany raha ny situation misy antsika ankehitriny tokony mbola tsy teleferika aloha lahara-pahamiana ary zay mampatonga ny vahoaka tsirairay eny foana hoe tsy tokony eo aloha ny atao fa resaka akany anaty vilany raha manana-mbola anaovana ny resaka teleferika aho a lalana eto Madagasikara potika daholo maninona tsirairay aloha ny amboarina ny resaka jirama tsy mandeha amin'ny loana mihitsy izy tsy memenina makasika ny jirama maninona tsy ny jirama aloha ny atao fa eto amintsika eto mbola be dia be ny zavatra tokony ho aremina tsy atao izay vao anao resaka teleferika zany tsy haiko hoe azonareo ny tiako lazaina sa tsy azonareo itsika firy amin'ny malagasy ny tsy mihinan-kanina eto no ilay mandeha ny kamarony nefa manam-bola tsika teleferika ny ambary tahaka izany fo ny zavatra tiako atongavana maninona raha ohatra hoe manam-bola maninona resaka sakafo aloha ny atao atao izay nanany vahoaka demokrasia mivantana misy ny mila misy ny tsy mila fa manana ny anjarany daholo ny foto-drafitrasa rehetra hoy monsieur Daday misy manana fijery tokony handeha amin'io amin'izay miasa na handeha hianatra ary misy tsy mieritreritra an'io fa vitany amin'ny bus na amin'ny moto na amin'ny bisikileta ny zavatra ataony ho anazy zany tsotra ny zava-bita tompoko manana ny anjarany daholo ireny rehefa tafapetraka amin'ny firenena anankiray fa tsy misy hoe za dia tsy taingina aza mitaingina ny zavatra tena itenenina fotsiny dia zao ny zavatra mipetraka sy vita dia ho an'ny tanindrazana fa tsy hoe ho an'ny sasany rehefa nametraka zavatra teo amin'ilay firenena izy dia ho an'azy sy ho an'ny ankohonany ary ho an'ny politikany fa ny filoham-pirenena amin'izao raha mametraka zavatra petraka dia tonga dia mifatany hoe ho an'ny vahoaka io raha pitso rehefa tsy ohatsony io zao le lalambe mikodana dia tonga dia mamoaka sary ny rehetrarehetra hoe ohatry zao ny arianana ohatry zao ny fangaty tsy maintsy nataona nangala tahaka an'izany io no nataony dia anazy fijery hoe zao mapety an'io aty Madagasikara dia io no nanaovany azy demokrasia mivantana fandarana mivantana amin'ny radio plus 100.2 FM isanandro amin'ny sivora sy sasany maraina ivelenantsika ny vava makasika ny tontolo iainana tsy nisy ihany koa ny fifanarahana manara-dalàna ny fitantanana ny faritra arovana teto Madagasikara tao anatin'ny fito taona izay tao anatin'izay fotoana izay dia tsy nisy mihitsy ny fifanaovan'ny ny famindram-pitantanana ireo faritra arovana ho ny ministra ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana Lovainjafy ankehitriny no avaozina ireo fifanarahana ireo ka fanavaozana misaro no nentina tao anatin'izany fitasony androany tena nisana ny famindram-pitantana na ireo faritra arovana misy 20 tamin'ireo mpitantana misy 20 sy ny ministera ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana Lovainjafy teny an-toerana Gracia Andriatsitoerana Ivrasata fito taona tsy aoriana ny roso tamin'ny fanavaozan-tsony fifanaraha-pitantanana faritra arovana miisa 20 ny ministera ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana Lovainjafy sy ireo mpitantana faritra arovana miisa 20 nazo ny fitokisan'ny ministera hitantana ireo valan-javaboary ireo dingana lehibe amin'ny fanatsarana ny aitondra raha tontolo iainana eto Madagasikara sy hanamafisina ny fitantanana maharitra ireo valan-javaboary ireo izao satria tao anatin'izay fito taona izay dia tsy nisy ny fanavaozana sy fifanarahana manara-dalàna ny fitantanana ireo faritra arovana ireo fanavaozana roa lehibe no nampiarahana tamin'ity fifanarahana vaovao ity dia ny fampiasana ny teknôlôjia vaovao hanamafisina ny fanaraha-maso sy ny ady amin'ny fitrandrana tsokosoko sy ny ady amin'ny doro-tanety sy ny doro-ala ary koa ny fanamafisana ny fitondrana fampandrosoana raha toe-karena ho any ponainy fotony. Nisy fanavaozana momba ny manoloana ny lafiny anankiroa zany. Ny voalohany dia ny fampiasana ny fitaovana ara-teknôlôjika izay tena afaka manampy ireo mpitantana valan-javaboary. Ny drone moa dia tena afaka manampy ao anatin'ny fanaraha-maso, ao anatin'ny fametrahana ny plan d'aménagement et de gestion. Ny fanavaozana faharoa izay tena lehibe indrindra dia ny fikajena ny maha-olombelona ao anatin'ireo faritra arovana. Ny tena vahaolana ao anatin'ny fitantanana mahomby ny faritra arovana sy ireo valan-javaboary dia ny fikajina ireo olombelona mba hajerena inona ny foto-drafitrasa ilain'izy ireo. Nosindry ny ministra fa tokony ho madio sy mangarahara ny fifandraisana ary tokony ho avy amin'ireo mpitantana ny faritra arovana no ahenona voalohany izay trangana firehetana miseho any atoerana fa tsy avy amin'ny zandarmaria na avy amin'ny ministera hafa na koa ny amin'ny tambajotra serasera mba hipetrahany fifampitokisana. Vonona 100% ny fanjakana iara-iasa sy fandrimbona amin'ny vondron'olona ny fotony sy ireo tompon'andraikitra samihafa amin'ny ady amin'ny afo ary mametraka fahatokisana amin'ireo olona eny fotony ho hiatrany izy.
setry ny fiaramiasa dia mahatratra 20 tapitrisan'ny famatsiam-bolona avy amin'ny banky arabo hoan'ny fampandrosoana anamboarana lalambe mikudana mampitohy Anatananarivo sy Thomas Naranamara ny ministra ny toekarena sy ny fitantanam-bola Rindra Sibelo Rabariniry Narson ankoatra io tetika asa lehibe io dia mahatsy vola fanamboarana lalam-pirenena fahadimy sy ny tetezan'ny mangoky ary ny flyover Itsanozato sy ny Maki ihany koa ny Badia noraisy ny ministra Rindra Sibelo Rabariniry Narson teny Brown sy teny Antaninarenina ny filohan'ny Badia ny 10 Aogositra teo. Tsy mitsaha mitombo ny fiaramiasa ny Madagasikara sy ny banky arabo amin'ny fampandrosoana na ny Badia nanambara ny ministra ny toekarena sy ny fitantanam-bola Rindra Sibelo Rabariniry Narson fa hatratratra amin'ny 20 tapitrisa dolara ny famatsiam-bola omen'ity banky ity ho an'ny fanorenana ny lalambe mikudana mampifandray ny Antananarivo sy Thomasina. Tetika sagoafana izay kendrena hanamora ny fifanankalozana ara-barotra sy hanatsara ny tambazotra pitaterana eo amin'ny firenena. Ankoatran'izay dia misy famatsiam-bola ihany koa izay eo an-dalana izay moa no fampiresahanay androany eo an-dala karakarana isika dia ny famatsiam-bola ny lalambe mikudana Thomasina Antananarivo na ny autoroute-ntsika izy ireo moa izany dia nanaiky ny andray anjara ao anatin'ny famatsiam-bola izany autoroute izany ka mitetina 80 millions ny tolotra avalian'izy ireo ankoatran'izay 80 millions izay dia ny vola tsy averina ihany koa izy mitetina $1,5 million mba entina nataterahana ny atota-taratasy rehetra manodidina ilay fifanarana miaraka amin'izy ireo. Dia izay no zava-dehibe amin'ny resaka izay niarahana eto amin'ny filoha vaovao an'ny Badia teo. Marihana fa ny filoha teo aloha moa no lasa filohan'ny Bada ka izy no misolo ny filohan'ny Badia vaovao avy hatrany izy dia tonga taty Madagasikara nanao ministeriana voalohany mbola milaza ivelany eto Madagasikara izy. Ankoatra ity famatsiam-bola vaovao ity dia fanandray anjara amin'ny sehatra maro ihany koa ny Badia ary tafiditra amin'izany ny fanovozana ny lalam-pirenena fahadimy ny fanamboarana ny tetezana mangoky izay andrasan'ny mponina ny amin'ny faritra Atsimo-Andrefa ary koa ny fandroenana ny flyover Anosizato sy ny Maki eto Antananarivo izay ampela ny fitohanan'ny fiara eto an-drenivohitra. Ny 10 Aogositra teo no nandraisan'ny ministra teny Ambarony Antaninarenina ny filohan'ny Badia Abdullah Al-Mousaibe izay niresaka mivantana momba ireo tetikasa rehetra ireo sy ny fomba hanamafisana ny fiaramiasa. Araka ny fanazavana ny ministra ny toekarena dia manam-porofo ny fitokisana napetraka ireo mpiara-miombona antoka iraisam-pirenena Madagasikara izao fanohanana ara-bola izao. Manasantsika anaraka ireo tapatapam-baovao. Mpitandro ny filaminana manodidina ny 540 no nahetsika manokana nandritra ny fandraisana ny fiorina tampony SADC. Naneho fisaorana sy fankasitrahana ho an'ireo polisy pirenena ny asa nandritra ny fianamben'ny SADC iny ny ministra ny filaminam-bahoaka ny inspecteur général de police Rakotor Manana Irlal sy ireo tompony andraikitra ambony eo anivon'ny ministera ny filaminam-bahoaka teny amin'ny kanja ny Maki Andotapenaka androany. Naneho fahavononana sy fahavitrihana tanteraka ireo polisy rehetra nandray anjara tamin'ny fiarovana sy fandaminana ny hetsika rehetra nandritra ny fivorian'ny SADC teto Madagasikara. Nankasitrahany manokana ny fomba fiasa matianina, ny firaisan-kina ary ny fahatsapahana andraikitra nasion'ireo polisy pirenena izay nahafahana tanteraka ampilaminana sy ampahamendrehana ny hetsika iraisam-pirenena iny. Niatrika fanampy sy asagoavana maro ireo polisy, fiarovana ireo delegasiona vahiny, fandaminana ny fifamoivoizana, fanaraha-maso ny toerana stratejika ary fiantohana ny filaminana ankapobeny. Nivoaka androany alarobia roapolo ny volana Aogositra ny valin'ny fanadinana baccalauréat ho an'ny faritanin'ny Thomasina. Taoreny fantetrana ny fanapana ny noty ambany indrindra na ny délibération izay natao teto amin'ny 16h Tsimilao androany. Ny ena ny tahapahafana tamin'ity taona ity ranoarina tamin'ny taona 2020 sy 2020, 5.70 isanjato. Ny tahapahafana tamin'ity taona ity raha 9.70 isanjato tamin'ny taona lasa. Tao amin'ny ivitoeram-panadinana Vatomandry no nahitana ny mpianatra nahazo ny noty ambony indrindra izay nahazo isa 9.370 amin'ny 20. Androany hariva na Rapitso alakamisy maraina no atao ny betadindrina valin'ny fanadinana baccalauréat ho an'ny eto Thomasina raha nambara ny tompona andraikitra androany. Ho an'ny enseignement général dia 58,22%, enseignement technique indray dia 76,79%, amin'ny ankapobeny zany dia manome 55,36%. Ho hitantsika izay fampanadinana ireny zany izay ho afisena voalohany aloha ao amin'ny site web-ny Université Thomas toy ny mahazatra
ao anatin'le www.bac.univ-tomasina.mg sy any amin'ireo toerana izay mahazatra antsika hatramin'izay a ny eo amin'ny lycée Jacques Be Mananjara, ny eo amin'ny lycée technique, ny eo amin'ny lycée privé Stella Marisy, ny ato amin'ny César Antsimilao ary ny eo amin'ny reo centre Cisco zany a valambefolo manerana ny faritanin'ny Toamasina. Ny Toamasina moa zany dia misy ihany koa ny eo amin'ny Sikoro na ao amin'ny radio université ny Toamasina dia hovakina ao amin'ny radio université ny Toamasina ireo mahazo mention très bien, mention bien ary ny mention assez bien. Vahiny fandarana manokana eto amin'ny TV Plus Madagascar ny alakamisy 2 aogositra 2024 lolon'ny Madagasikara voafito tao Toliary mahonjo Hugues Laurent iresaka ny mahakasika ny raharaham-pirenena sy ny kabeso ny ampanjaka toera. Ny vondrom-bahoaka itsitsara-pahefana sy ny vondron'ireo association isankareo sehatra ara-ekonomika sy ara-sosialy ary ny mpanatanteraka rehefa anatanteraka zavatra amin'ny lafiny ekonomika sy lafiny sosialy dia tokony ifampiresaka aminay olona mba hijerevana inona ny tena mahasoa amin'ireny tokony atao ireny. Ankoatran'izay koa zany manara-maso ihany koa zay mijery zahay ny ataony exécutif raha tena mifanaraka tsara amin'izay tokony atao sa tsia. Izahay raha teo koa angamba atao koa izay ny amaranako azy dia mpanolotsaina avy hatrany koa zahay an'ireo mpanatanteraka ireo. Raha izahay zao mahita zavatra avy any amin'ny mponina hoe zao ny mahasoa ny mponina any zao no tadiavin'ireo dia taterinay iny zany aty amin'ny ministra dia manao ny asa ny ministra fa izahay tsy mipetra-potsiny fa miara-miasa amin'ny ministra ary mijery hoe tena amin'le tena tadiavana azy ve izy sa misy tokony hanamboarana azadinoana ary alakamisy 2 aogositra aorian'ny fampalalam-baovao fandarana manokana iarana amin'ny loolona mahonjo Hugues Laurent. Vainy sora-partsoana anatin'ny fandarana manokana rampitso ihany koa ny loolona Madagasikara mahonjo koa aza misaraka amin'ny TV Plus Madagasikara. Ny rano rivo koatrany société Somiato dia tonga indray tery zalany 3e édition ny foot à7 izay karakarain'ny TV Plus Madagasikara ty manentana antsika rahalahy rehetra mba ho avy lalao. Mahafinaritra ny fikarakarany TV Plus Madagasikara en plus n'izay mbola 3 millions d'ariary koa ny loka izay omenany izay ho champion amin'ity taona ity ka tongava zalahy andao andaka indray zay ny adversaire-nareo efa akaikikaiky ty ny farany fisoratana anarana ny inscription fa tongava zalahy fa mahafinaritra ny lalao eny akanja ny fotoana faminaratra antsika rehetra tasy tenan'ny société CTA et RFC andray anjara amin'ny lalao izay karakarahan'ny TV Plus foot à7 3e édition etsy amin'ny Elzeko. Manentana antsika rehetra tongava zalahy nareo société hanoratra anarana amin'ny tournoi io fa miandratsika eo le telo tapitrisaria dia izay ny adversaire-nareo. Izay avy ato amin'ny société Fidemat dia manentana anareo mba handray anjara amin'ity tournoi andao andako ity. Izay ao zao dia mandray anjara aminazy ka miomana sy eo adiviana. Izay avy eo amin'ny Université Catholique de Madagascar na UCM dia andray anjara voalohany amin'ity andao andaka. Andiany fahatelo moa izy ity izay hotanterahiny eny amin'ny Elzeko Plus ny 6 septembre ho avy izao. Ka manentana antsika raha entreprise ianao dia manentana anao soratra anarana mba hiara hibona aminay eny zany mba hakatsapany kely eny sy hiara hifaly sy hanalaza eny tsika fa nefa ao anatiny ihany koa ny lalao nefa hiadina ny amboara dia manentana ny fahatongavantsika rehetra na mpilalao ianao na mpanohana na mpiasa ao amin'ny orinasa tohan'ny ekipa anao ndao andaka. Malalaka tsara ny gradin ety amin'ny Elzeko Plus bypass etianareo la manao an'ilay hoe yoho afaka mitsangana afaka mipetraka. Malalaka tsara ny toerana, ny kianja ary fomba tsara
manaraka ny fenitra iraisam-pirenena ny kianja ety amin'ny LGCO. Ny fahaenina ny fafito ny volana septambra no hikatroantsika ety amin'ny LGCO plus dia ny fihazakazahana amin'ny fisoratanarana mialohan'izay fa 30 ny volana aogositra ny fara fisoratananarana ka sao dia ho tara na ho an'ny eto Antananarivo zany orinasa eto Antananarivo na orinasa ivelana Antananarivo satria maro ihany koa nareo any amin'ny faritra no maniry te handray anjara roa andro monja no hanaovantsika an'izy io weekend io izany hoe ny sabotsy sy ny alahady ny sara-pisoratananarana dia Vao mahakasika ny fambolena ilaina ny fanarahana ny fivoarana eo amin'ny setry ny fambolena sy ny fiompiana mba azona vokatra tsara hatrany laharam-pahamehany eo anivon'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana araka izany mampahafantatra an'ireo tantsasy ireo mpandraraha vao hiditra ao anatin'ity setra ity izany indrindra nisy nihetsika foire internationale de l'agriculture et de l'élevage izay hetoanany IAS Madagasikara ihany koa no izy ireo manoana sy manosika hatrany ny setry ny fandrarana eto Madagasikara Romy Amanany Fasata. Voratrany ny teknika mpambolena sy ny fiompiana maneran-tany mila manaraka tsara izany ihany koa isika malagasy mba ahafahana mahazo vokatra tsara. Noho izany indrindra no isiany nihetsika foire internationale de l'agriculture et de l'élevage izay ataony volana septambra ho avy izao. Hetsika mifanindry an-dalana nateraka amin'ny vina ministera ny fambolena sy ny fiompiana fampiroboroborony ity setra ity. Objectif ny ministère ny fambolena sy ny fiompiana totra be tena hoe anosika ny secteur agricole élevage et Madagascar. Tsy hitanay zany hoe mila mahita an'izany vahoaka malagasy mila mahita hoe inona ny zavatra vaovao inona ny zavatra atao inona ny développement azo entana anatin'izay tontolon'ny fambolena sy ny fiompiana zay. Manuara teraka izao hetsika izao ny AS Madagasikara no izy ireo manana ny tolotra IAS business izay manampy ny mpandraraha rehetra. Eo ihany koa ny balika izay tena afaka manampy rehetra amin'ny lafiny famatsiana herinaratra ao anatin'ity setra ity. Ny IAS Madagasikara dia mpanohana ofisialy ny hetsika foire internationale de l'agriculture. Izy io moa dia hetsika mikolokolo ny resaka agriculture mazava loatra fa resaka ihany koa ny gastronomie. Izay dia apanoana satria fa tonga eo ny IAS business izay niezaka sy mikolokolo hatrany ireo mpandraraha sy orinasa ary indrindra moa izany dia mampiseho hatrany mbalika izay mitondra hazavana ho an'ireo malagasy rehetra. Ankoatran'ny fiady assemble ihany koa nisy ny festival international de la gastronomie ao anatin'izany izay ahitana hetsika maro samihafa ataon'ireo mpisehatra anatin'izany. Vaovao sosialy dia velotaraina ireo mponina eny amin'ny fokotany Ambohimidasy commune Akadimanga district Atsimo-Drano amin'ny fananganana pilôna eo an-tanàna ambaran'izy ireo fa tsy ara-dalàna ny fametrahana io pilôna io ary efa nanaovan'izy ireo fanoherana ny atsakilany anefa dia nilaza fa efa nandalo ny firan-kevitra munisipaly io tetika asa io ary nanaraka ny antanatohatra ny rehetra ny fametrahana izany fanadidina amin'ny sariny Arfidy Rakotomanala. Nanao hetsika fanairana sy fitarainana ireo mponina amin'ny fokotany Ambohimidasy commune Akadimanga androany alarobia 7 aogositra fananganana pilôna eo afovoan-tanàna no antony hetsika. Pilôna io dia natao teto amin'ny fokotany anilanay teto io namory fokon'olona ny président fokotany tao dia nolaviny zareo io dia rava. Dia tato ambadika fiangonana tato indray ilay izy fokotany aminay Ambohimidasy ihany tao ambadika kely tao dia novorindry zareo fokon'olona dia nanao PV ny chef fokotany sy ny maire eto amin'ny commune misy anay ary ny fokon'olona fa tsy ho apetraka eto Ambohimidasy intsony io pilôna io nasiana tombo-kase ary nasiana soniandry zareo ilay izy. Gaga nefa zahay vahoaka ireo tsisy roa volana niny nitsangana eto amin'ny eto ampovoan-tanàna be eto le pilôna. Mampalahelo anay nefa tsy niera taminay izy hoe mba nanontany hoe ahoana afaka hanao an'ity zavatra ity eto ve na zahay tsisy zany nefa izay olona mipetraka amin'ny trano io olona efa antitra be daholo fa tsy tanora. Miteraka korotana eo fiarahamonina ny fametrahana io pilôna io hoe ireo mponina. Mitondra fanakorontanana eto am-piarahamonina satria izao ny fanakorontanana hoentin'izy io na resaka ataontsika fotsiny ara hoe resaka groupe hidradradratra be 94 décibel io groupe io afaka jerentsika verifientsika eo mihitsy zany dia ohatrany ny ahoany zany 94 décibel zany midradradratra be zany ny mijery Google zay afaka omena ianareo zao copie fa mampisy
transery io zavatra io tsy mampiteraka ny vehivavy ny zazakely kortanina ny atodohan'ny zazakely sy ny karazany ka izay ny tsy ekenay izay manana zazakely be tabe eto aminay dia izay ny tsy ekenay amin'io. Ny Antsekely Andranantaniana dia nanambara fa nanaraka ny antanan-tohatra rehetra ny fametrahana ity pilona ity, fitaraina ny mponina amin'ny tsy fampiny tambazotra nananganana azy ary efa nahazo ny fankatoavana ny filakevitra ny komuna ho izy ireo. Tsy tokony ho sakanana ho izy ireo ny fampandrosoana ny tanàna. Fa manana vahiny saritopotra antsika Avramarazafa amin'izao anay izao eto amin'ny ankavanana misy an'i Israel sy Cloa miarabanareo amin'ny rahalahy resaka momba ny foot inter-entreprise tika. Ya miarabanareo rehetra eto amin'ny plateau dia miaraban'ny mpijery ihany koa to dia vakiko patsilana angamba ny resaka satria foot inter-entreprise na hoe ndao andaka miantso ny mpiara-miasa rehetra, miantso ny orinasa rehetra izay liana amin'izay zany tsika io efa nisy bande-annonce matetika nalefa teto amin'ny TV+ hoe amin'ny fahaenina sy fahafitony volana septambra izao ny tournage n'izay resaka baolina izay telo hetsy ariary ny sara-pisoratana anarana dia ny dossier takina moa dia Knapp Society zay zany bande-annonce fa ny tena ekarana eto dia miantso amin'izay izahay an'ireo rehetra izay nangataka fanazavana sy nisy mihitsy efa tonga taty amin'ny TV+ ohatr'izao ny dossier anay ka inona ny atao misy ary efa nitondra hoe anatitra vola dia niteny zahay tamin'izany hoe le dossier ny important kokoa ny vola ilainy ny telo hetsy ariary iny amin'ny hoe mba hatomombana tsara an'ilay lalao ny fikarakarana rehetra etsy amin'ny LGCO sy ny sisa ny ny stade zany fa efa tena akaiky le fotoana amin'izao dia miantso amin'izay zany izahay an'ireo rehetra nangataka an'izay fanazavana izay efa misy ny soratra anarana ary efa misasaka ary izay fisoratana anarana izay amin'izao izay mpisoratra anarana izay amin'izao satria haitsika fa misy isa endrasany eny akanja misy fetrany zany mba hampilamina an'ilay poule sy hampilamina an'ilay mba tena hoe 6-7 septembre tokoa tsy hihoatra an'izay zany le tournage tsika ao anatin'ity foot inter-entreprise ity dia tongava amin'izay mba tsy hihoatra mba tsy amin'ny ora farany mba tsy hoe tonga ny fahatelopolo ny volana aogositra izay nitenenina hoe izay ny daty farany zay vao hilahatra eo tsika dia atsoina avokoa tsika rehetra ao anatin'izay foot inter-entreprise izay orinasa liana na ny efa nanao na ny mbola te hanao dia ankasitrahana eto moa zany ireo izay efa tonga ny soratra anarana atao anatin'izay misy fanampanazavana ihany koa hoentin'ny Clos Germain. Voalohany indrindra miarahaba ny any tokantrano miarahaba ny Abrahama sy Fi fanampanazavana ho ampio kely fotsiny amin'izay ho an'ny orinasa rehetrarehetra izay mifanerasera aminay momba ny fisoratana anarana izay indrindra ny tianay tsindriana eto fa be dia be nareo mandefa te hanao resaka virement bancaire orinasa moa zany miaina kokoa anatin'izay resaka banky ohatrohatr'izay dia tiany hazavaina kely fotsiny momba an'izay hoe tsaratsara kokoa ngambany raha ny tokony ho izy tokony TTC daholo ny virement ataonareo zany hoe raha 300 000 ariary zany ny fandraisana anjara ao anatin'le izy dia tsy maintsy misy an'ilay taxe en plus n'le izy zany hoe lasa 360 000 ariary zany no envoyenareo aty aminay dia raha ohatra hoe afaka mifandray aminay amin'ny resaka mail moa nareo efa fantatra nareo ny mail anay hitantsika eny amin'ny bande-annonce eny foana foot7 tv+@gmail.com zay no andefasanareo na ifaneraseranareo aminay makasika an'izay resaka foot7 zay dia alefanay ao ny resaka riba ohatrohatr'izany zay koa matetika angatanareo aminay dia ny ankoatr'izay efa nivoalazan'i Israel teo hoe ny toerana moa LGCO plus dia malalaka tsara le toerana ary efa tena nidina tena toerana mihitsy zay makasika an'le terrain fa tena tsara impeka tsara afaka ilalaovantsika tsara amin'io fotoana io dia zay angambany amin'ny ankapobeny fanampanazavana kely fotsiny zay nitenen'ny Clos zay sara-pisoratana anarana dia 3 hetsy ariary
miampy le taxi zany raha ohatra ka mangataka an'izay ilay orinasa fa kosa misy le visibilité zay zany tena tombony amin'ity lalao ity misy visibilité any entreprise afaka miaraka eny akanjo avokoa na ny staff na ny rehetrarehetra afaka miara amin'ny lalao raha toa nefa ilay orinasa ka tena mangataka visibilité amboniny zany hoe ankoatran'le banderole tazomin'ny mpanohana misy ny anaram-piara-miasa fa mety hoe melatra enveloppe na ohatran'izay dia tongava ty amin'ny TV Plus Madagasikara fa afaka mifampirarahantsika ao anatin'ity fandaharan'ity zany ny ankoatr'izay ihany koa tsy ataontsika sakana le hoe fisoratana en ligne le izy fa tena tongava ty amin'ny TV Plus tian'izao hoetony dossier raha ohatra misy hoe tsy ampy nareo mieritreritra hoe tsy ampy fa afaka tonga ty dia afaka alamitsika izay fandaminan'izay tena somary korododosina kely tsika ao anatin'le izy satria matahotra izahay hoe ioatra le isa zany amin'izao dia tongava daholo amin'izay le niantso rehetrarehetra reny ao anatin'izay fisoratana anarana fotaset interentreprise izay fahatelopolon'ny volana aogositra zao no tapitra io fisoratana anarana io raha toa ka fahenina sy fafitony volana septembre ny lalao sotra tompoko feny dia feny mbola misy anampiny amarana koa azy angambany misy laharany reto efa hitanareo foana moa izy io fa averika ihany izy eto 038 85 287 16 038 85 287 16 na 032 07 387 87 io zany afaka angatahnareo fanazavana fanampiny na ifaneraserahnareo raha ohatra ka misy fanazavana tianareo azo dia misokatra koa izy io amin'ny alalan'ny WhatsApp indrindrandrindra afaka andefasanareo an'ilay fangatahana tianareo angatahana momba n'ilay fiche d'inscription sy ny lettre d'engagement dia afaka alefanay amin'io koa raha ohatra ka sahiranareo amin'le resaka lien dia afaka alefanay amin'io faraparany angamba maranako azy tongavanareo aza miandry ny farany amin'le 30 io fa tongava deny mialoha alefaso le dossier ataovy le paiement dia efa kely sisany olona andrasanay fa tongava loloha zay io moa zany teneninay ety ihany hoe 3 millions d'ariary ho an'ny voalohany dia 1 million d'ariary ho an'ny faharoa miampy ny trophée sy médaille mora dia mora ny fandraisana anjara raha ohatra ka visibilité fotsiny fantatsika tsara fa misy sarany lafilafy ihany raha ohatra ka visibilité zany no jerena ho anna orinasa ka manasantsika rehetra isoratra anarana amin'izay efa maromaro no soratra anaranao araka nambaran'ny Israel teo dia asaina zany isika rehetra iantso an'ireo larana efa voalazany cloteur efa toizantsika trano kosa aloha ary ny fampalalam-baovao efa tafaverina eo amin'ny fomba ofisialy sy ny fifananana ara-panatanjahantena an-tsekoly raha nitsahatra nandritra ny taona maro tany fianaratsoa no nitsatarana izany tamin'ity taona ity ary nahatonga solotena avokoa ireo faritra 3 ho izay mifaninana amin'ny taranjatelo dia ny baolina kitra, ny baskety ary ny atletisme. Nanomboka ny taona 2014 no niato ny fifaninanana ara-panatanjahantena an-tsekoly no ny fisian'ny valanaretina COVID-19 tsy afa-misaraka amin'ny fanabeazana ny fanatanjahantena raha nambarany tale jeneraly misana amin'ny pédagogie eo anivon'ny ministera ny fanabeazana pireneny nankataoviny gouvernemanta ny famerenana ny fifaninanana ara-panatanjahantena an-tsekoly tany fianarantsoa arak'izany no nisantarana voalohany ity fifaninanana ara-panatanjahantena ity nosokafana tamin'ny fomba ofisialy izany tao amin'ny kianja amin'ny pasambaza fianarantsoa draine Matsiatra ambony nahatonga solotena avokoa ireo faritra 13 izay mifaninana amina taranjatelo baolina kitra, baskety, atletisme. Ny fampianarana tokoa mantsy dia tsy misaraka amin'ny fampiasam-batana na ny sport zany satria raha omentsika ny fahalalana ankapobeny ny mpianatra dia tarizaintsika koa izy ara-batana amin'ny fanaovana fanatanjahantena satria fanatanjahantena tokoa mantsy tsy fampiasam-batana fotsiny fa fampitana ireo soatoavina ny fair-play ary ny firaisan-kina indrindra ny fifaninanana izay manome hatrany ny tsara indrindra amin'ny tsirairay zay no zava-dehibe an'izao fifaninanana ara-panatanjahantena izao. Ny 17 aogositra lasa teo no natomboka ny fifaninanana ara-panatanjahantena an-tsekoly 2024 ka hifarana ny 17 aogositra ho avy izao. Tonga amin'ny fotoana ny voambolina ndray isika izao.
androany teny hoe manodoka indray ny voambolana malagasy ifankazarana amin'ny fampiasa azy midika hoe mandisy fanantenana izany hoe tsy nampozina raha nyzoina ny endrika ivelany raha amin'ny teny frantsay dia hoe décevant na ihany koa hoe illusoire ny mety andikana azy voambolana izay azo ampiasaina tao anatin'ity fehezanteny manaraka ity ohatra tena manafitoina fa ay mandoka fotsiny toetra n'iny olona iny rehefa tena mifaneraserany matetika hitantsika ihany koa voambolana ohatra ao anatin'ity fehezanteny manaraka ity raha fantatra mialoha fa mandoka ny tokony homeny dia tahak'izay tsy mifanaraka taminy rehefa izay raha fantatsika dia azontsika malagasy ampiasaina amin'ny andavanandro amin'ny tokony ampiasana azy amin'izay voambolana manodoka io rehefa amin'ny teny malagasy sarobidy ny teny malagasy ary fahaizana mahafehy azy TV+ Madagascar. manasantsika indray anaraka ny ora hoe mazoto mianatra iriny ankizy miaraka amin'ny cahier premier plus efa misy ihany koa ny stylo sy cartable premier plus amin'ny kalitao tsara indrindra trano. Premier plus, dans la vie il y a les premiers et il y a les autres. Sini Orange eo anilanao n'olitra ao anao. Moteur, action. Allô. Oui. Salama toko. Salama ianao. Mandroso. Petrapetra. Sotra toko. Salama ianao. Salama. Baso atao amin'ny cabinet any. Cabinet manampy soa. Ina ny azoko anampina anao? Ianao moa le zokomisa? Volaza. Ay, fa mahafantatra toko posy raha soerana. Za le manana rendez-vous androany momba le Kia Pride iny. Le resaka Kia Pride le be dia be manko dossier raisiny dia tsy haiko inona amin'izay zao le anao. Ay, hitanao, le izy manko zany le problème manko hoe varotra le fiarako a. Dia efa nanao taratasy zay dia efa tsy nomeny le olona le volako nefa le fiarako efa lasa ngany. Resaka fiara loatra izany fantatra vola 5 millions d'ariary zao ny tokony alohanao zao vao miteny fotsiny babako satria le zavatra teneniko eto manko enjana be dia tonga dia mandoa vola ty ny azany ty torohevitra tena tonga dia vola machine moa zany le 5 millions d'ariary 25 millions de francs satria ny automobile ny ananao dia ahoatra ka mitsy tonga dia fankapehenao. Ay, mbola voamisaka fotsiny tonga dia zay. Miteny vao manontany anahy ianao tonga dia fa zay eny anahy eto afa mihitsy zany nge soko misy Gérald Danger. Mais ça, on dirait que c'est un million 25 millions de francs, 5 millions d'ariary. Salamatoko. Salamatoko. Parece que ainda nisso faz a outra pisa naquilo. Mas uma daí não. Isso. Você vai tudo com o Salama madame. Salama to. Avela beka? Fa ela ntoka. Fadilina. Maraisinena. Salama to. Salama to. Ai pusi. Fa dia fa manana olana amin'le Kia Pride iny. Ay dia fa mahafantatra ny pusi a. Za ny zokomisa. Ay non, tena zokomisa. Za ny zokomisa. Fa inona zavatra ambasain'le secrétaire teo? Zokomisa Danger moa sa hoe ao anatsara izy teo. Tsara. Eny e, fa tsy izay no nahatongavako aty fa le resaka an'le problème asiaka le conseil. Momba an'le conseil eto aloha inona aloha zavatra nyteneny taminao e? Hoe tonga dia mandoa zany 5 millions d'ariary. Tsy misy an'izany ka. Tsy tokony manao an'izany fa tsy mety fa aloha fa ho tenenina izy. Tsy ato zany dia manome conseil dia manazava dia manoro ny lalana tokony atao mba ahafantarana hoe izao ny zavatra tokony ataonao. Fa tsy hoe tonga dia maka an'izany 25 millions aloha fa ho teneniko mihitsy fa tsy mety ny zavatra ataon'izany. Ary izy dia misolo toerana ny andraikitra tsy tokony ho raisina fa za mihitsy ilay zokomisa dia afaka mifampiresaka tsara tsika. Enjay ny lalàna ny fisolokiana andraikitra meteza olona mahatoky. Coupé dans la boîte. dia izay koa no aranako ny vaovao izao alina izao fitiavan'odiny mbola araka amintsika ao anatin'ny zanam-pahandarana songadina iresahany momba ny taranja baolina kitra mametraka ny veroma ho manaraka ndray tompoko lasy tompoko vavy.
Ka izany dia fanatanjahantena ny songadina antsika amin'ity androany ity amin'ny taranja baolina kitra ny CFM no mamolavola sy mampiakatra ny lentan'ireo mpilalao eto an-toerana amin'ny alalan'ny fifananam-pirenena PFL ka tsy tokony adino ny ezaka ataon'izy ireo ny filohan'ny tsy ankilan'izay nambaran'ity fa efa nisy ny fifampirarana nataon'ny FMF sy ny délégation any an-toerana mikasika ny prize money izay efa azony Paria amin'izao tafakatra ampahifadalina izao ka ny polisan-jatony izany dia ho an'ny mpilalao sy ny staff teknika ary ny efa polisan-jato kosa dia ho an'ny fédération malagasy ny baolina kitra songadina mety ny Romy ary manana Ivrasata. Anisan'ny efa dingana goavana ny fahatongavan'ny Barea amin'ny ampahifadalan'ny tranony. Nasarotra aza vao tafavoaka ny vondrona ny Barea dia niezaka ny mpanazatra sy ny mpilalaoany hitady ny fomba rehetra nazahoana fandresiny. Vokatra izay azo lazaina sahady fa tsara hoy ny filohan'ny CFM satria indro miantona ny atrika tranona izao Madagasikara dia tafita trany ao anatin'ireo kiva valo sangana aty Afrika. Izany vokatra izany anefa dia tsy azo foana fa tao anatin'ny ezaky ny filohan'ireo kluba rehetra mandrafitra ny CFM na ny Association des clubs de football élite de Madagascar izay manakarama sy mitaiza ireo mpilalao mba hitondra avy ny vonam-pirenena. Naomby ihany koa ho izy ny fifananam-pirenena PFL izay nitantany ny CFM hatramin'izay ary irahin'izy ireo hatrany toizan'izany mba ahafahana mampavoatra ny baolina kitra malagasy. Tiana ihany mampalala antsika vahoaka malagasy sy mpity baolina kitra fa raha tsy teo ireo filohana club izay manakarama sy mafohy vola ho an'ny ekipa ao anatin'io PFL io mino fa tsisy zao zavatra rehetrarehetra zao. Izay no mampijorana ireto hoe izay birao ao anatin'ny PFL dia misaotra manokana mihitsy ny filohana club izay nafohy ny fananany mihitsy satria tsisy retour zany ny baolina eto Madagasikara. Ny retour zany dia ireny mampifalifaly ny malagasy hoe mba tafakatra quart de finale dia falifaly ny filohana club hoe ay mba nisy zavatra ihany nataony ireny filohana club ireny fa zay aloha hatreto dia afa-po matory tsara satria hoe ny asa natao dia nahitam-bokatra ho an'ny firenena. Zay zany no zavatra anankiray ngeza be tiana ho ampitaina hoe tsara ny fifanana ary isorana amin'ny fédération manokana nanaiky nanohy an'io hoe style le PFL sy ny Pro League io isorana ihany koa ny initiateur moa zany an'ilay hoe Pro League fa naomby izy zany hatreto aloha satria na iza miteny na iza faly na iza pitsikera dia tanatin'ny taona ny tantananay no nahafana nanasany indro na azahoana vokatra tsara ho an'ny Madagasikara. Ny 60% io zany no an'ny inona moa zany délégation zareo nandeha tany le staffny ao anatiny tsy hoe ry tota nandeha tany dia mahazo amin'le 60% andry zareo iny fa misy 40% an'ny fédération dia mino fa tsy adala amin'ny fédération anao zay tokony azo atao ho an'ny mba club an'ny PFL reo. Adogoavana kosa no atreny Barea ny zoma izao satria ny tompon-tany dia ny Kenianina no ifandona amin'izy ireo ao anaty lalao paefadalana. Na izany izay nefa dia nambaran'ny filohan'ny CFM hatrany izay niatrika lalaon'ny Barea tany zany fa manana herijika tsara isika malagasy hibata fandresena ary tena mila amrahina azahoana ny amboary raha ny fanazavany hatrany. Inisongatona neto ny Romy ary manana sy Ivrasata ihany koa no manakatona ny fiarako amintsika amin'ity anaity mamefitona anao amin'ny fiandohan'ny herinandro indray ny tenako filma tompoko.